ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Ho toto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozy, reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra faly miadana samake Davidoir manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony amin'ny fofany fifaliana no iarabako atsika aminakavy eto tapitanana ny fianaratsosy ny manodidina amarana le fotoana lehibe tsika amin'ny sabotsy ho avy izao tao anatin'izay ray volana izay tsika maromaro kokoa tamin'ity volana oktobra ray manontolo ity tendresaka n'ilay teo grande délivrance amin'ny sabotsy ho avy izao no amarana atsika ty fotoana lehibe ity iarahanareo amin'ny tenako tamin'ny sabotsy teo moa ny tenako tsy teto amin'ny fianaratso fa tavela tany an-taninarivo tany fa amin'ny sabotsy indray dia mba etondray miaraka amintsika etondray aho manomboka ny alarobia efa manao délivrance ny alakamisy indrindraindrindra ny asabotsy tontolo andro amarana atsika ty grande délivrance ity eto dia tena manasatsika rehetra mihitsy satria isy fampianarana lehibe izay ho ampitaina momba n'izay fanafana izay ny zavatra misy riavana dia zao hoy ny tenin' Jesosy manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana noho ny tsy fisiny ny fahalalana ary so koa ny tenin' Jesosy ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andefo ny marina no hanafaka anareo tsy ho andefo ho fantarareo marina ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andefo inona dikan'izay tsy hoe vavaka fotsiny no atao anao tsy hoe fametrahan-tanana fotsiny no atao anao fa ny zavatra tena ho ataontsika amin'ny ty sabotsy ity dia amin'ny fampianarana lehibe mahakasika an'izay atao hoe fanafahana izay ny tenako imbetabe no indray andro so nivavaka na lehilahy anankiray zay izy io nafatotry ny devolo ny vavany nafatotry ny devolo ny vavany dia efa tena mikiropaka daholo ny fianakaviany le izy moa zany tena nisy devolo ray manontolo mihitsy izy fa ny hafarany le zany lasa tsy afaka ny tentsony ny vavany le rahalahy dia nentina tany amin'ny dokotera dia izy moa tsisy ninina azony dokotera sy ny hôpitaly ataony izy satria ny an'ny dokotera dia hoe jerena hoe inona sao dia misy problème corde vocale sao dia misy olana amin'ny lelany tsisy nininina dia netiny le fianakaviana teo any lokoteo dia mivavaka dia fantatry zay le izy asana dia voly asana dia voly dia zavatra nampahiratsika an'le fianakaviana fotsiny sitrany io dia nivavahako le olona vita ny vavaka dia zatsy nivavaka ela loatra fa fantareo miteny olona io dia io za mantsain'le fianakaviana zay fa sitrany io amiteny io dia miteneko le olona le mona io zany le olona nafatotra ny devolo ny vavany izy moa zany tsy mona fa izy miteny fa vokatsy le famosaviana dia lasa tsy afaka ny teny tampoka teo izy nandritry ny andro maro dia tonga dia niteneko le olona sitrany ianao miteny ianao avy ireny zao Jesosy
de mbola tsy nanokatra vavy izy aloha sitrany anao avereny zao jesosy sitrana namerina fanotelony avereny fanotelo zao jesosy inona zay nomboka antely izy jesosy de inona nomboka anteny alleloia afaka de inona anaraka ny teoneo de afaka zany hoe misy fahatakarana mila anananao rehefa manao délivrance le zany tsy any am'le mivavaka be fotsiny fa misy zavatra mila takatra rehefa manao délivrance ary zay ny fomba izay fahafantarana fomba fandroana devoly izay le zany tsy anao roana devoly fotsiny fa fomba fandroana devoly mihitsy no atoro anao ahoana ny fomba fandroana andreo devoly ao an-tranonao reo famisavina mamatotra ny tanànanao mamatotra ny fiainanareo menakafy ahoana ny fomba hiatrehanao androana andreo devoly reo tany Tamatavy tany andray andro tam'izay zay mbola mipetraka tany Tamatavy nisy vehivavy anankiray nentina olona vao maraina be izy io de nentin'ny olona atao am-piangonana io pasteur ao zay izy misy devoly izy izy le nentin'le fiarahamonina avy any zany io izy tena mijaly vehivavy io pasteur eritsereto izy hoe mandeha ny ambony tafotranon'olona izy tafasaoty ambony tafotranon'olona de endray izy no misaoty de eny izy mandehandeha ny ambony tafotranon'olona de io voa maraina io izy pasteur de nitsofoka atao an-tranon'olona inona ozy izy ianao fomba nitsofohany izy tsy nitsofoka atao ambaravarana fa any Tamatavy moa misy andreny le trano falafa trano bararanta ozy izy tsika bararanta na trano ino moa nary zany trano volo de le trano volo reny zany trano any fa tonga de nidirany teo tsy niditra baravarana izy fa tonga de to izy nogorobaka de tonga de tafiditra ao an-tranon'olona de reo le fianakavinareo le fiarahamoniny reo le olona nkorobany trano no nitondra azy tao am-piangonana na hanao délivrance ny vehivavy io maraina manam-parivony andro fa tsy mivoaka le devoly ny vavaka ho an'io fa tena tsy mivoaka tany amin'ny farany am'izay no novangin'ny fanay masina ka le vehivavy nanao rasta zay manao rasta de novangin'ny tompo hoe i vehivavy io manao postus zany ilay famenona randram-bolo reny famenona randram-bolo de i vehivavy io maheno feo hoe mamono azy feo manenjika azy feo mampatahotra azy ohatrandreny hoe ambala velo reny zany feo mampiororo azy efa tena amin'ny fotoana farany efa reraka nanao délivrance ny vehivavy io no vangin'ny fanay masina esoro izy io volony io va ao ny volony fa misy famisaviana ao ny volony ao de nanomboka nivahana ny volon'le vehivavy le volo mirandrana iny zany nivahana ny ilany de nanomboka ohatrany tonga saina amin'ny nanomboka hitanao izy ny atsara be de manao anazy ao mbola misy devoly mampatahotra anao ve niala ozy izy pasteur le devoly tato amin'ny sofoko ilany fa ato amin'ny ilany atondray izao no miteny ato izao no miteny de mivahana koa le ilany le volo rehetrarehetra tamin'ny ilany inona fa vao mivahana le volo tonga de afaka tanteraka le vehivavy de teo izy tonga de sitrana vao niala le postus de nanotaniko izy fa avaiza ho aty volonao ty avaiza no fidiananao an'ity de io pasteur ozy izy tsy mividiko fa nomeny namako de za ozy izy vao nanao an'io de efa eniko hafahafa be vao nanomboka nametaka an'io de efa eniko misatra tsy normal de misatra mampatahotra de nanomboka tsy nahita tory pasteur de nefara tamin'izy lasadala zay ka zany expérience rehetrarehetra zany no ifampizarako amintsika mihitsy ahoana ny fomba hiatrehana devoly ahoana ny fomba androana devoly fa ho fantatrareo ny marina ary ny marina no nafaka anareo tsy andevo matonga ny hitanareo le devoly tsy miala amin'ny fiainatsika devolina blocage devolina famisaviana reo devoly mitondra retina reo devoly mahatonga anao mahantra velona de le izy tsy hoe ametraha-tanana fotsiny de hoe délivrena fotsiny fa misy fahamarinana mila fantatra ao ary eo ambadiky le fahamarinana ao ambadiky le fahamarinana zavady io ianao no mahatsiary fanafahana
satria tamin'izay zao raha tsy tena namaraina mandrapariviny andro maraparany andro ary nanao délivrance ny vehivavy teo de tsy afaka io raha tsy miala mihitsy aloha lay le postusiny le volo natoy tam'le volony satria izy misy fampisaviana de tena ohatry zany mihitsy io le fahantrana ao anaty tokantramontsika io inona ny mahatonga antsika misy fanana fahantrana inona ny tokony ho tapahana fifamatorana manahoana ny tokony ho tapahana satria indraindray misy fifamatorana amina asana devolo ny fiainatsika indraindray misy fifamatorana amina herimaizina de ahoana ny fomba napahana ireo zavatra mifamatotra ny fiainanao mety zavatra mifamatotra tany amin'ny razambe tany amin'ny raha amareny tany aloha mety zavatra ny famatotra vokatry ny fahotanao fa tsy nataon'ny ray aman-dreninao fa ny fahotanao ahoana ny fomba napahana an'izany mety avy any amina fanimpotsampy mety famisaviana nisy vehivavy anankiray zay nidelivrena indray andro niatsika devoly izy ary tena nijaly asa moa nefa nytantarako teto ty resaky ty nahoana fa nanao solonify le resaka koa moa zany maro be le tantara mitovitovy ohatry zany nomen'olona solonify le anambavy ny tena marina am'izy io tsy solonify fa peratra volamena de avy eo le izy navadika ny solonify le peratra volamena ny men'le olo izy zany navady ny solonify tena nomboka nanao nisy solonify izy tena nomboka tafiditra atao le asana devoly fa mandritry ny alina hatramy sasakalina nanao délivrance ny vehivavy io tamy sasakalina am'izay le devoly no mibaradaka mbola misy fanananay ozy izy am'ty vehivavy ty de hoe inona ny fanananareo aminazy de any antranony any ozy izy ny fanananay de inona le izy de hoe solonify inona solonify volamena de nijerena le tany antranony hitoko hita teo le solonify de nrakisina mihitsy ny fipetra naalana mihitsy le fipetra le ina izy ty le solonify tena hoe tsy mahazo mifandray am'ty vehivavy ty tsony ty solonify ty nyroahana mihitsy nytapahana mihitsy ny fifandraisana ina vo niala le solonify de tonga de afaka tanteraka le vehivavy vo niala tao an-tranony afaka izy de rehefa tena nyzoina zany le pieratra nomen'olona azy iny misy herina devoly mifamatotra de izy tsy nanam-pomony fa hoe men'olona pieratra de hoe anamboarina solonify nefa le izy misy heriny maizina de izy efa tany am'le solonify vo nanapotika sy namatotra azy ka io herina devoly io misy le izy zany ho ahitanareo le fanao mahazatra mako hatram'izay de le hoe andao hitady mpiandry de andao hitady paster androka devoly fa misy devoly tsika andao hitady olona anao délivrance fa am'ty indray mandeha ty zany tsy hoe ametrahatanina sy délivrena fotsiny ianao fa ho jerentsika mihitsy inona no fototsy mahatonga anao bloqué potika ny tokantrano mahatonga mivadinao tsy tamana ao an-trano inona ny mahatonga anareo voafatotra sy voagetra inona ny antony ka eto am'ty famaranana ny teny hoe grande délivrance ty de ampianatra momba an'izay aho na ianao ara de afaka mijery inona ny zavatra ny famatorako any devoly ka mahatonga ny fiainako potika tahaka zao dao naraka fijorony vavony bela alohatsika nana pasteur de fiangidanana ao amin'ny fiangonana ny joroko vavolombelona zany a de tam'za mbola nianatra de manao ampafolo-karena sy fanatitra foana fa ezaka de avoza nahita faritra zay de nanao ale izy aloha za fa najango aloha le fianarana de rehefa nanao le izy za de nataoko foana ny ampafolo-karena sy fanatra de mbola misy fizahatoetra aloha mbola tsy de mahazo vola de avao za nanao fiaramiasa zay vola taty amiko rehetrarehetra amina million kely de tonga de nomeko daholo hoe tio a pasteur atao fiaramiasa amin'ny trano eny abebasy de vita iny a de après an'iny am'izay roborobo be am'izay le varitra nataoko de za be adversaire be am'le izy a nefa ny olona miandry ana daholo de avao niteny am'izay le olona hoe zay ozy izy a vao maka entana aminao a
dia mandeha be mihitsy ilay izy miropo dia gaga be za fa tena mahazo tena mihoatra izay nieritreretiko a dia tsy vitan'izany a fa ny fanaovana mpafolo-karena sy fanatra koa dia miaro anao raha ohatra ianao hoe tanora dia izay vola izay mba omeny ray aman-dreny a dia anasory mpafolo-karena fa miaro anao amin'ny zavatra rehetra satria nisy fotoana mandeha maraina be a dia mifanena mpanendaka ireny satria ny aminay be mpanenda dia izy indray no mitsoaka anahy dia tsy nanenenanao mihitsy nandefa an'ilay million tsy nanenenanao mihitsy tena tsy nanena tena tsisy tsony teo an-tanako naika hoe fidanako tany ilay izy a dia hoe namboatra trano a fa tena nytao an-tsaiko hoe jesosy a meko anao ty afara trano sy tany zany tsy maintsy azoko foana zany rehefa hoe amenao anahy fa to dia omeko anao an-daholo ty to dia tsy nisy tsony teo an-tanako nefa ny tapabolana angamba sa herinandro dia miverina teo amiko any ilay vola be halleloia tsara ny tompo iza tsara anarandry teo Julie fiadanana ho pastera dia fiadanana ho amin'ny fiangonana seradiamontra tamin'ny za mbola tsy mivavaka tato a za moa efa manambady dia nisy fotoana izay karakara raha dia tsy mety tanteraka mihitsy ilay izy fa nefa ny misy vola eo ampelantanana fa lanilany amin'ny zavatra tsisy dikany indroa intelo angamban'izay a hoe hikarakaran'ilay izy dia tsy tanteraka dia noho ny vavaka tato a tsy ako 4 mois angamba après ny vavako tato a dia vita somatsara ny fomba ny soratra sy ny mariage ny voninahitra ao an'Andriamanitra sivitehaka mafo a manarak'izay pastera za moa miasa amin'ny banky anankiray eto an-tanà dia kesy ny dirako tao amin'ilay banky a dia tao anatin'ny confinement un an lasa eo zay dia nahazo promotion a dia tsy kesy tsony a zao fa chef de caisse a chargé des fonds d'office alleluia chef manarak'izay a nisy fotoana nefa nivavaka tato a dia oza hoe Andriamanitra manakare pasoavana inona moa zavatra ho angatako ka tsy men'Andriamanitra dia nisy fotoana hoe mba mila fiara ho aza tompo a hoentiko manompo anao hoentiko mandeha miasa fa ilaiko dia nisy fotoana nisy toriteny tedy ozy izy pastera hoe makanesana tanybarin-drandrina dia mba manontanytany enina tsisy vola renao dia nandeha teny izay mivady dia mijerijery aty zao ny tena mety dada aty zao ny tokony alaina dia mijerijery fotsiny dia rehefa avy eo amin'izay tonga any an-trano a dia ohatrany hoe tsaky miredirety sa manino da hoe dada handeha asa fa inona ny fiara hoentinao le kiano hoentiko raha tsy hoentinao le ford ohatra izany dia ohatrany hoe ohatrany fiainana mihitsy ilay izy zany ohatrany hoe efa tanteraka dia après n'iny izay a nahazo fiara nisaotra an'Andriamanitra asivitehaka mafo an' Jesosy raha vehivavy ny finoanao nefa nahavonjy anao pastera dia fiadanana ho amin'ny fiangonana zavatra ijoroa fahavolombelona eto a fiainako dia tena hoe tao anatin'ny fampitehana tanteraka tena hoe potika tanteraka amin'ny fiainako a ary tena hoe tsisy fanantenana tsony raha maha-olombelona fa tena tsapako hoe Andriamanitra miaraka amiko ary tena hoe mampahery anahy tena nisy fotoana tena voailikilika na fianakaviako na olona tena hoe asa natevolona izy dia isorako an'Andriamanitra za isako maraina amin'ny valo amin'ny varotra amin'ny valo sasany dia efa lany ny zavatra amidiko mamanay koa mivarotra fa tena igagany mbola enjehana aza lasa mandeha be zany tsena misokatra ny lalana misokatra ny lalana dia mampahery atsika mety eo anatin'ny fanirikiliana ianao aza miala amin'i Jesosy zany a fa manontò foana an'Andriamanitra Jesosy tena tianao sady miaraka aminao foana izy a dia tena hoe atolory anazy ny fiainanao a dia akino aminazy ny fiainanao dia tia avy izy a fa tena tianao izy a alleluia sivitehaka mafo an' Jesosy a dia tahiny tompo ianao ary hoantsika eto tafitanana ny fianara-tsosy ny mandidina
grande délivrance fanafana lehibe sy goavana ho totosaina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station sel ady ara-pana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina oziny reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa jesosy tena mbola velona jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i jesosy ianao varina mana ratsy io pino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro ny manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Tavidioar manomboka ny sabotsy fahavalo ny volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didiky eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station sel grande délivrance fanafana lehibe sy goavana mitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony sainy amin'iny fijoroana vavolombelona teo eny sabotsy ho avy izao fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina tsy diso dia hiaraka amintsika ny tenako eto fianaratsoa za zany mba hiezaka mihitsy aloha anatin'ity fotoana ity tena nampianareo satria zay araky ny efa nyteniko tao anatin'ny ray volana mba nomen'Andriamanitra vision anampianareo eto fianaratsoa eto marina fa zava-dehibe ny any an-taninarivo any fa ny programme ny tompo tsy maintsy programme foana ary tsy maintsy tanterahantsika izay programme an'Andriamanitra ary dia mba eto fianaratsoa zany amarana nyty grande délivrance ity amin'ity sabotsy 29 oktobra ity araky nefa nambarako tambolohany to dia iresaka momba n'izay fanafana zay tsika ka tsy hoe vavaka fanafana fotsiny fa alalanao an'ireo hoe liaison na fifamatorana na zavatra mifamatotra amin'ny fiainanao mba hatonga anao ho afaka tanteraka ary hatonga anasana tevoly tsy famatotra intsony na aminao na amin'ny ankohonanao na amin'ny tokatranonao fa misy antony tompoko tadidiko tsara mpivady zay indray andro zareo zany mpivarotra moteurna tomobile occasion tony mahatanjaka be ry zareo chiffre d'affaires amina milliard chiffre satria mivarotra moteurna tomobile karazana tomobile occasion reny izy vidina moteur ray 25 millions 30 millions 15 millions farafambanina fa tampotampoka teo pasteur ozy izy mitotongana ny fiainanay ary tsy hita hoe inona ny mampitotongana nyity fiainanay ty miditra nytrosa amin'ny banky le izy ozy izy tsy hita hoe tena hoana fa tena hoe mipotike lasa ohatra ny midirana trosa fahasahiranana le tsena ohatra mikatso zany de tena tsy hita hoe ahoana na ahoana inona zavatra natao taminy delivrena aloha izy mivady ny delivrena vita mivavaka délivrance de zao ny teneko taminy diovy kely indray mandeha mihitsy ho any tsenanareo de alamino indray mandeha mihitsy alamino de jerevy daholo azy fariparitra rehetrarehetra hoe miafokafony reny a diovy inona ny zavatra hita tao ry havana nisy namosavy misy tavoangy misy ody gasy ody ratsy reny miaraka amina lamba kely lamba mena pasteur lamba mena zavatra mifono vo anaty lamba mena ny aminosandry zareo azy de niafina mihitsy pasteur ao aminazy na tsy haiko moa nahitandry zareo azy fa atao arinan'le nyteny hoe ndana diovy le tanàna de alamino indray mandeha mihitsy le tsena de tsy hay pasteur ozy izy fa de tao de tena hita mihitsy hoe tena ody ratsy tavoangy kely de misy zavatra ao anatiny de miaraka amina zavatra ao anaty lamba mena ny finosina de normal le nao raha mikatso nisy namosavy nisy nanapotika de nafinaritra moa nataony délivrance fa isorana ny tompo tafarina ny fiainan'izy mivady taty orana tafarina ka reo zavatra io moa ary io ange hoa zavatra tsara fatatsika eny zany zavatra resahana zany
ny olona zany azony devoly influencena amina zavatra amina herin'ny maizina ka vokatra ireo le ody gasy na ody ratsy famisaviana ao anatin'le tsenany de nany olona ary tokony hitsofoka ao anatin'le tsena de miala ho azy tonga eo le olona mbaravarana de miala ho azy tonga eo le olona de miala ho azy fa maninona satria misy herin'ny maizina de mipivavaka rery any ary mpivavaka maherin'ny vavaka rery any mety avaka mividy eo satria ny mpivavaka no tsy azony devoly amin'ny saviana ary tsy azony devoly potehana de zany na tonga le tsena nikatso ka mety misy zavatra maro isan-karazany ry havana mahatonga ny hoe ny vadinao tsy tamana ohatrano nareo mivady mikorotana ny olana rabolona re fiainana tena mitotongana ireo ary de amity famaranana ny grande délivrance amin'ny sabotsy avy izao ty no anisany ampitako ao anatin'ny toroteny ireo secret rehetra sy ny zavatra tokony ho takatra rehetra amin'ny fanaovana délivrance azo afaka tonga ianao na pasteur azy na mpitondra fiangonana na évangéliste satria ilaina mianatra an'izany ianao mba hanafarinao ny olona na mpiandry ianao na mpiandry ary ianao de tongava na pasteur mpitondra fivavahana tongava satria natao an'ny olona rehetra io fotoana io izarako aminareo zay tena hoe fomba fandroana devoly sy ny secret amin'ny fandroana devoly izay atonga antsika indray fanafahana izay sabotsy io avy zao 29 octobre tsy ndriky foana ny lera iny mba mahasarotiny amin'ny kosa aloha ny lera iny le hoe rehefa misivy ny fotoana amin'Andriamanitra de misivy de tsy manao kilalao am'izay tsika etsy atarandolo atarandolo ambadiky ny station Shell ny anaovantsika ny fotoana io amin'ny sivy ora maraina tsy diso samy io tonga dolo arotagny tompo ny alarobia atoandro amin'ny 12 lakamisy atoandro amin'ny 12 ny tenako manao délivrance ihany ao atarandolo ihany velo matoka hoantsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hototo saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell ady arapana anapotena reo herin'ny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozina reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina mana ratsy io pino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano misifia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Kavidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didiso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony If I see it, if I don't see it,